Mifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no hiara-bahana antsika rehetrarehetra natratra izao sabata izao. Hiaraka hamerina indray ny lesona isika dia ny lesona 5 mbola miompana be dia be eo amin'ny bokin'ny Exodosy moa no dindinika ifanaovantsika fa ny androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny Paska. Misy mpiara-mianatra miaraka amiko reto ny ato amin'ilako ato ny Anabavy Natalia ary ato amin'ilako ato ny Ray aman-dreny Christophe. Kaly miara-balareo mianadahy. Androany dia hidinika isika ny amin'ity lesona 5 ity. Misy andinina atao tadidiana. Lesona atao andinina atao tadidiana dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Exodosy toko 2:10 ka ny andininy 2:20 sy 20. Kanefa alohan'ny hanaovantsika an'izany dia manasa anao mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitro, sotranao izahay, tantananao sy vombinanao ka nahatratra ity sabata ity hiaraka handinika ny teninao izay faniry tari-dalana ao amin'ny fiainanay. Mangataka anao izay Andriamanitra mba hamela ny herik-ay ary hanadio anay ary aoka ny fanena masina kosa no ampitoerinao am-temponay ka hampianatra anay izany teninao izany. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra fa nivavaka tononona sy angatahana amin'ny anarana Jesosy iray ihany. Amen. Ny fiadanan'ny Tompony eo amintsika tsirairay avy ary samy hatsapa isika efa miaraka amintsika Andriamanitra. Ndeha ry mba hiarantsika manao ilay andininy atao tadidiana Exodosy 2:20 manomboka amin'ny andininy 9:20 sy 7:20 zao mba hiarantsika manao ilay izy azy. Arahantany anareo ny zanakareo manao hoe inona moa zao antony fanompoana ataonareo izao? Dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska an'i Jehovah izay nandalo nitranony zanak'Israely tany Egipta raha nomeny ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Mahafinaritra zany andinin-tsoratra masina zany ary misaotra anareo miaraka niretina an'izany tsy anjera zany. Hiditra amin'ny loza fahafolo isika. Ny loza fahafolo no azo heverina hoe fara-tapo ny amin'ny loza 10 izay nitranga tao Egipta nomena fampitandremana i Farao. Natao daholo izay fomba rehetrarehetra mba hahatonga ny Farao mba hanana fanapahan-kevitra mety satria hikinanaina ilay loza. Tsy hoe ny loza fahafolo ihany no hikinanaina fa raha tena jerena izy rehetrarehetra mihitsy iny. Fa ity farany ity zany dia tena miankina amin'ny Farao zany ny hoavin'ny firenena iray manontolo ary tsy ny firenena iray manontolo mihitsy fa na dia ny ainy koa aza dia tandrondroza ary izay no zavatra ho resahantsika amin'ity androany ity. Anasako anareo mianadahy mba hifanakalo-hevitra amin'ny androany. Ho zaraintsika efatra ilay dindinika fanaovantsika eto. Dia ny voalohany dia ny fampitandremana sy fampahafantarana ny Farao fa miampy indray ny loza. Ny faharoa dia ny fanomanana nataon'i Mosesy sy ireo vahoakan'Andriamanitra ahoana ny fomba hiomanana hivoahana amin'izany tany Egipta zany. Ny fahatelo ho resahantsika eo dia hoe satria fanarahamana manokana teo vahoakan'Andriamanitra ilay toe-javatra dia inona mba anjaran'ny ray aman-dreny mba ho an'ny taranaka any aoriana raha mbola tsy tonga ny Tompo. Ary ny fahaefatra farany dia ny ahafantarantsika efa niatra ny fitsaran'Andriamanitra tao Egipta. Manasa anareo mianadahy mba hiaraka hifampididinika ahoana ny fahazahoanareo ny lesona tamin'ity herinandro ity. Ilay fizarana voalohany dia hitantsika eo toy ny manaraka rehetra. Miarahaba Maina, miarahaba Natalia, miarahaba ihany koa ny mpiara-mianatra ny lesona sy ny manaraka izao fandarana izao. Ny zavatra voalohany tiako tsindriana kely amin'ity lesona mahafinaritra ity dia ilay fampitandreman'Andriamanitra. Ilay faharipon'Andriamanitra mihitsy ho an'ireto vahoaka Egiptianina reto. Araka ny voalazan'i Amosa 3:7 dia tsy manana inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompo. Ny zavatra misy zany dia efa nampita foana Andriamanitra fa saingy manino ny Farao? Manao afonofony. Manamafonofony. Efa nomen'Andriamanitra fotoana ela mihitsy Farao hieritrereta
tsipihan'ny lesona ato moa 3 andro tao anatin'ny ezina mba hisaintsainany momba zay hitranga voatsy ela, tsy no avy. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa manome ny fampitandremana mazava tsara farany izy mba ahafahany hiala am'zay hevi-diso indray. Kanefa ny zavatra nisy ny hatramin'ny farany de nanino izy? Nanamafy ny Safy ny fonofony Farao. De ny somary hitako hoe zavatra misy de matetika koa tsika ohatran'izany. Efa omen'Andriamanitra fotoana kanefa ndraindray matetika manao ohatran'ny Farao. mahafinaritra anahy Christophe faly miaraban'i Christophe faly miaraban'ny Aina, miaraban'ny mpiara-mianatra ny lesona rehetra. Ny tena mahafinaritra anahy zany de le hoe loza manko le haizim-pito nandritry ny 3 andro iny. Kanefa kay raha ny tena marina kay famindrapo le izy, fa tsy loza akory raha tena dinihana zany. Fa hay nanam-potoana lava nieritreretana tsara zany a Farao sy ny vahoaka Egyptiana hanapahana hevitra hanaovana safidy tsara. Raha hoe zay zany no tena tiany. Fa nazava moa teto ilay safidin'ny Farao a, fa tsy te hanaraka an'i Jehova izy. De hita hoe ao amin'ny Exodus 1:15-20 mantsy de misy an'izao teny izao hoe niala teo amin'ny Farao tamin'ny fahatezerana mirehatra i Mosesy. Noho le hamafisan'ny fony i Farao zany de mametraka fanontaniana tsika hoe fa ahoana ary zany Mosesy nitezitra? Ahoana ary Mosesy nitezitra? Manasa anareo mianadahy mba hanokatra amin'ny bokin'ny Exodus 10. Manasa antsika rehetra ihany koa mba hanokatra ny baibolintsika. Exodus 10 de misy amin'ny andininy 20 de nisy teny nadesatra zay nambaran'ny Farao tamin'i Mosesy manao hoe: "Aroy Farao taminy, miala amiko, koa mitandrema, vahoaka tsy ahita ny tavako intsony ianao. Fa am'zay andro ahitanao ny tavako de ho faty ianao." Tena fandrahonana nataon'ny Farao eto. De hoy izy Mosesy koa nanao: "Aroy Mosesy, marina zay nolazainao fa tsy ahita ny tavanao intsony aho." Niteny an'zay Mosesy fa tsy nankatoa ny teny nataon'ny Farao izy, fa taorianan'izay de niverina nakao amin'ny Farao ihany izy nanao le fampitandremana ny am'le loza fahafolo. Ary tena nilaza mihitsy Farao Mosesy fa na ny mpanomponao azany eo hozy izy tamin'ny fotoana io de ho avy ekoaka eo anatrehako. Ary ilaza mihitsy hoe mandehana ianareo, miala, mandehana ianareo, mandeha. Ary tam'zay fotoana zay nefa fantatry hoe Mosesy ny tao an-tsain'ny Farao de niara tam-pahatezerana izy. Tena alahelo zany no nahatonga an'i Mosesy hitezitra satria tena tahaka ny hoe tsy namavan'ny Farao ny fiainan'le olona rehetrarehetra satria tany idomondozana eny rehetrarehetra. Ary zay zavatra mampalahelo hoe mbola betsaka ny olona manana an'zay toetra ny Farao zay. Ahoana ny fahazahoanareo an'zany zavatra izany, izay toetra izay ao anatin'le zavatra fampiresahana? Nahy zao mba somary tsy pihako kely Naina, de le hoe tezitra mafy Mosesy, nefa voalaza fa Mosesy ny olona malemy fanahy indrindra. Fa matoa zany Mosesy tezitra de nalahelo izy satria hatramin'ny tsy manan-tsiny ary de hiatra an'iny izy hiaran'le loza farany. Mampalahelo tokoa le zavatra nitranga satria ty loza ty a de tian'Andriamanitra hanehoana ny Farao fa Andriamanitra mihitsy a mampitsara ary manohitra ny mpiavonavina, manohitra ny mpanao eritreritra sy ny mpanararoatra sy mpanao alozana rehetra Andriamanitra. Ary kanefa koa mahafinaritra ny fampitoniantsika tao anatin'ny lesona fa Andriamanitra de miandany kosa nefa eo am'ireo zay hiaran'izany fijaliana sy ny heritreritra izany ary tian'Andriamanitra mba hananantsika tsirairay avy. Izay hita zay ary izay nambaran'ny bokin'ny Mika, ao am'bokin'ny Mika 9:9-10 de hozy hoe: "Ry olombelonao, efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao de izao ihany, hanao ny marina
tia famindram-po Ay, ary anaraka an'Andriamanitra zao. Am'fanehotra teny. Zao zany zavatra hitranga satria tsy nandray ilay fampitandremany Farao, tsy maintsy ampy indray zany zao iloza. Rehefa avy teo amin'ny Farao Mozisy, lasa izy nakio nivoaka an'Andriamanitra. Inona no ataony tao indray? Nampiomana izy. Ie. Nisy fiomanana mihitsy moa zany atao tato tato am'lesonantsika de tena misy fiomanana mihitsy am'lay hoe ialana ao Egipta. Fa zao mananteny isika ary mety nanantena koa zao i Arona sy Mosesy fa hanome toromarika Andriamanitra ny amin'ny hoe ohatr'izao ny fomba fialanareo ato, ny zaza amam-behivavy aloha, ny zokiolona aloha. Mety hoe fiomanana ohatran'izay ny nantenain'i Mosesy sy Arona sy ny antenaintsika zany eo famakiana an'ilay tantara kanefany mahavariana zany fa ny fiomanana nasain'Andriamanitra nataon'izy ireo tato de ao amin'ny andinin'ny 7 amin'ny Exodosy 12 manao hoe aoka samiaka zanak'ondry. Ao amin'ny andinin'ny 7 ao afovoany ao misy hoe aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany. De avy eo maketsy amin'ny andinin'ny 5 de hoe zanak'ondry tsy misy kilema de izay iray taona no alainareo sy ny sisa. Toa tsy misy ohatran'ny hoe tsy misy ifandraisany am'lay fiomanana ialana Egipta ilay izy kanefany misy ihany satria moa Andriamanitra no nanome an'ilay baiko fa le fiomanana tena voalohany indrindra tian'Andriamanitra ataon'ny olona zany de ny fiomanana ara-panahy. Satria misy heviny moa zany ilay hoe zanak'ondry fa maninona no zanak'ondry? De misy heviny satria izao natao hovonoina io zanak'ondry io rehefa avy eo natao analana ny rany de natao atetiny eny am'tonanam-baravarana. Misy dikany zany. Mety mampatsiahy antsika inona re zany? Mampatsiahy antsika ilay zanak'ondry tsy misy kilema hovonoina aty aoriana izay nampilobavan'i Jaona moa ao amin'ny Jaona 1:7 manao hoe hoy izy Jaona mantsy an'i Jesosy rehefa nahita azy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ka tandindon'i Jesosy hay zany ty zanak'ondry tsy maintsy ho alain'izy ireo sy hovonoin'izy ireo ty izay tandindon'ilay fanavotana ho avy. mahafinaritra Natalia ilay izy a. Na zany nohatra somary natsikaiky anay tamin'ity lesona mahafinaritra ity de zao hoe tokony fiomanana miandositra no eritreretina fa tsy zay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ny fomba fiasan'Andriamanitra am'fiainana zany de matetika tsy mitovy am'fomba fiderin'olombelona. Mitsika olombelona zany mba tamin'ny fotoana iny de angony daholo ny entana, afatory ny biby, mety zay tao anatin'ny saina. Fa ny an'Andriamanitra tsy zay lay izy, fa hafa mihitsy zany ny tari-dalàn'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra de efa nareo ny ara-panahy ny maninona? Mandeha alio ary mahatsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1telopolo ny 5. Ankino an Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Zany hoe rehefa apetraka ao Andriamanitra zany mitady lalàna fiainanao de izy mandamina ny zavatra rehetra. Zay zany mahafinaritra an'ity lesona ity. Ary zay ihany koa tokony ho lesona raisitsika tsirairay avy. Aleo mihitsy Andriamanitra no rariny ny fiainana. Ny ara-panahy ny voalohany fa tsy ny ara. Marina mihitsy izany. Ankoatran'izay de misy an'ilay hoe tao amin'ny fiomanana moa zany de Andriamanitra kay nampiditra andro firavoravona anankiray vaovao tamin'ny zanak'Israely ilay antsointsika hoe Pasika. Ny hevitry ny Pasika moa zany eo amin'ny lesontsika de hoe mizara roa io teny io. P amin'ny teny hebreo zany P de sak. Amin'ny teny anglisy moa izy mazava hoe pass over zany hoe mandalo ambony, mandalo eo ambonin'ny satria zany nandalo teo amin'ny tranon'ny Israelita fotsiny ny fandringanana fa tsy nandringana tao anatin'ny tranon'izay olona nanana ny ranon'ny zanak'ondry teo amin'ny tonam-baravarana. De io andro io zany de natao hotsarovana Israelita izy io isan-taona. Natao hampatsiahy azy ireo ny asa mahery sy fahasoavan'Andriamanitra teo amin'izy ireo tamin'ny namonjeny azy tamin'ny fahafatesany.
Ka dia mampatsiahy antsika mandrakariva an'ilay fanavotana nataon'i Jesosy eo antsika mandrakariva moa izany izao izy io a. Satria dia nanavotra antsika tamin'ny rano koa Jesosy. Ka ny Pasika dia ny hevitra fonosin'ny Pasika izany dia ny fanavotana antsika ray manontolo fa tsy ny Israelita fotsiny. Fa inona moa ny antony nahatonga an'ilay anjely hoe nandalo? Ny Pasika moa zany dia midika hoe fandalovana. Fandalovana, fa inona ny antony nahatonga an'ilay anjely nandalo? Resaka fanavotana ilay izy izany. Satria moa ny hoe mandalo izany dia tsy mikitika. Fa inona ny antony nahatonga an'ilay fandalovana? Inona zany ny nahatonga an'ilay fandalovana? Ny zavatra misy ao moa zany de hoe sady mariky ny fiainana lay izy no mariky ny ihany koa, famonjena. Ny fahamarinana ihany koa, ino ty izy? Egyptianina ny tsy fitezany ety beba. Andeha ry hojerentsika eo amin'ny Exodus faharoa ambin'ny folo ka ny andininy telo ambin'ny folo. Dia zao no voalazany tao amin'ny andinin'io ary ny rà io famantarana ho anareo amin'ny trano zay itoeranareo ary raha mahita ny rà aho dia handalo. Ny antony zany nahatonga an'ilay fandalovana dia noho ny fisian'ilay rà. Hitantsika tsara fa nasaina nampiasa hisopa ny zanak'Israely. Ny hisopa dia tsara ihany ny hampafantarantsika fa zava-maniry madinika kely izy io, misy raviny miratsan-dantsana ary misy raviny teny miratsan-dantsana faran'izay madinika. Ary dia nasaina andray hisopa ray fehi-tanana zany izy ireo dia nandroboka anatin'ilay bakoly misy an'ilay rano zanak'ondry zay novonoina dia nasaina nanatitra ny tentina zany teo amin'ny tatao am-baravarana sy ny tololam-baravarana roa. Mipetraka ny fanontaniana fa inona ny tena anjara tanan'ny rà teo amin'ity fotoana io? Fa inona ny tena zavatra fonosin'ilay hoe rà ka nahatonga an'ilay fandalovana teo amin'ny miditra ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay? Tamin'izany fotoana izany moa izany mbola tsy teraka Jesosy e. Kanefa dia efa nampianarina ny olona tamin'izany, ny vahoaka tamin'izany hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rà latsaka. Izany hoe reto vahoaka Israelita reto izany miaina tao anatin'ny finoana an'io famonjena io. Zay no tena mahafinaritra. Izay no tena mahafinaritra. Le faneken'izy ireo zany le hoe ity zavatra tanterahany ity fanompoana ataony ity dia fanehoana ny fanatanteran'Andriamanitra le voalaza tany amin'ny fahalavona tarihan-tany aloha hoe isy zanak'Andriamanitra zay ho avy. Ary hitantsika tsara fa tanteraka izany. Teo amin'ny fotoana io zany dia tanteraka le hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra tena tampony. Tamin'ny finoana nanaovan'izy ireo an'izany ary tena zava-dehibe nananjara toerana lehibe zany ilay rà ny biby izay maneho mihitsy ny fiarova ary famantarana ny amin'ny hoe iza ny manaiky ary iza ny tsy manaiky. Izay le napetraka hoe nanontaniana isika le teo aloha hoe inona le fanomanana? De nieritseritra zany hoe fanomanana araky ny fijeritsika le izy. Fa le izy tena nametraka mihitsy hoe zay le taridanina avy amin'Andriamanitra de niza n'iza manaraka le taridanina de afaka. Io tsy azo antoka tam'io mety misy zanak'Israely mety tsy nanaraka e. Nefa nisy Egyptianina koa nanaraka. Azo antoka ihany koa nisy koa Egyptianina nanaraka. Ary tao zato marina teoriana moa naneho fanambarana lehibe ny apôstôly Paoly. Satria tsy hoe vitany fotsiny hoe nanomana an'ilay zanak'ondry sy momba an'ilay rà ny vahoakan'Andriamanitra fa nasaina nanomana ihany koa koba tsy misy masirasira. Alohan'ny ivoahana tao Egypta zany dia tena tsy maintsy nesorina tao an-tokantrano masirasira ary zay no nahatonga ny Paoly hilaza tao an-jato marina teo aoriana nanao an'izao izy. Manasa anareo mba hanokatra indray ny eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy. Korintianina voalohany toko fahadimy ka ny andinin'ny fahafito. Mivaky toy izao no tena mianatra hoe esory ny masirasira ila mba ho vongana vaovao ianareo. Araka izay tsy misy masirasira anareo dia lazainy eo fa vaovao Kristy Pasika. Jesy miteny hoe fantsangana Kristy. Fa ozy hoe fahavoavoana Kristy sy ny fitsanganan Kristy zany no Pasika ny Jehova.
ny fahafaty. Ny fahavoavon'ny Kristy Paska fa tsy ary zay nahatonga an'i Jesosy hanao fankalazana vaovao teo anivon'ny mpianatra. Nanorona fanompoam-pivavahana ho fahatsiarovana toy ny hoe fankalazana ilay Paska fanafahana tary tamin'ny zanak'Israely Jesosy raha nanao an'io ka amin'ny fotoana zay anaovanao ny fandraisana fanasan-tombo zany fiarahana mihinana an'le Paska de amin'ny fotoana io zany no mahatsiaro le fanafahana lehibe zay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanany ary hitantsika tsara fa le masirasira de tandidin'ny lazain'ny taridalantsika hoy izy hoe amin'ny totom-pihevitra rehetra io de ny masirasira de tandidin'ny fahotana. Ny olona anankiray zany zay te hivoaka ao Egypta de tsy maintsy manaikitra zay mety mitambesatra aminy de ny masirasira ny fahotana. Ny olona kosa raha te ho any an-danitra de tsy maintsy maninona? Miala. Maniala fahotana satria zay ihany no azo antoka ahafahana mandoa amin'ny fiainana mandrakizay. De anjarantsika zany mba mampita an'zany. Anjaranao koa mampita an'zany satria misy andraikitsy ny tsirairay avy zay ary zay no nahatonga ny tenin'Andriamanitra ao am'bokin'ny Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo. Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo de lazainy tsara ao. Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Raha anontany anareo ny zanakareo amin'ny andro avy io le andinina tao talidina moa hoe Exodosy faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo fito amby roapolo. De anao hoe inona ny anton'izao de ho lazainao aminy hoe tanana maheno no nitoran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany am'tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Anjaranao koa zany mba mitantara an'zany amin'ny zanakao. Anjarantsika ny mampita an'zany satria izany fanafahana zany le tsy natao koboana fotsiny ny falifalin'ny ray aman-dreny fa tena natao ho zaraina raha mbola maharitra ny andro ny tany de lazainy tsara mihitsy hoe témoignage io fizarona vavolombelona hoe tanana mahery toy ny hoe le ray aman-dreny mihitsy nanatrika an'zany. Zay tany Egypta tamin'izay fotoana zay de hitanay mihitsy ange reo loza 50 hitanay nge izy reo ary tena hitanay mihitsy nahafaty nivotratra zany tao Egypta tomanina Mosesy ny Egyptiana kanefa tsy tany akory ianao fa faharaisen-dahatra. Ary tena marina nefa le izy, tena marina le izy satria isika ny tonga am'zao toerana izao de avy any Egypta daholo tsika reo no nisoron'Andriamanitra. Navoaka an'Andriamanitra tany ary nataony mpiray-lova aminy. Zay no mahafinaritra misy tena. Ny zavatra tsindriako kely eto mahafinaritra am'ty leçon ty de zao hoe le voalazan'ny Deutéronomie toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Io jerentsika kelikely izy ao. Deutéronomie toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Anaran-Jesosy ary aoka amponao izao teny andidiko anao io izao de ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dàlana na mandry na mifo ary fehezo famantarana eo amin'ny tanànao ireny ary aoka ho fe fampatsiarovana eo ambonin'ny handrinao. Io zany le témoignage, io zany zavatra misy am'zao fotoana zao ohatrany tsy ampy fampiresana zany ray aman-dreny sy ny zanaka. Ray aman-dreny reraky miasa de mitsotsotra ambony fandriana, ny ankizy variana am'ty mahavariana azy keo any ambadika any am'telefaonina sy ny karazany de any fa tena zava-dehibe zany izy io tsy fampiresahana amin'ny fianakaviana fampatarana azy ny amin'ny famonjena zay tiany namonjena antsika tsirairay avy. Tena marina mihitsy zany Christophe fa le izy zany tsy hoe izy zany tsy mba niteny hoe resao matetitetika fotsiny fa tsindriany tsara mihitsy le izy hoe na mipetraka na mandeha eny an-dàlana mandry zany hoe io zany tena tsisy lerany mihitsiny izy io. Fa isaky miresaka amin'ny zanakao zany ianao de momban'izany foana no resahanao ny fitahian'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra, ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika. Zany zany no tena tokony ambetin-dresantsika zany ao an-tokantranontsika ao. Manahoana ny fiainantsika amin'izany? Raha ny fahitana azy zany de ny ray aman-dreny zany no mpampianatra voalohany. Manana andraikitra lehibe zany ny ray aman-dreny. Tena anjarantsika no ambany fahasoavan'Andriamanitra, anjarantsika ny mitantara. Tsy misy fiatoana zany izy. Tena mametraka n'Andriamanitra. Ho teny laharana mpahamena fitantarana zany amin'ny zanaka, amin'ny taranaka rehetrarehetra
Fa ny zavatra anankiray ohatra mba nahatsikariko somary nanaitra kely ahy tam'izy ty a, de zao mbola tao Egypta ny Israelita de efa nasaina nankalaza ny fanafahana zany. Tao izy ireo mbola tsy afaka. azo lazaina antsika miteny tsika malagasy hoe mandihy tsy afa-davono. Kanefa de teo miantona de tsotra ihany satria ninono fa Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny. Andriamanitra de efa niteny fa zany no tanana mahery nentinako anareo nivoaka. De ninono zany. Ary de ny zavatra anankiray rehefa nanao zay fandamina zay Andriamanitra de zao ny voalaza ao amin'ny Exodosy manasa anareo ny mba hanokatra amin'ny Exodosy toko faha 12 ka ny andininy faha 17. Exodosy toko faha 12 ka ny andininy faha 20 azafady a. Zao ny voalaza. Rehefa avy nilaza zany Mosesy de hoy izy hoe ary de nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany araka izay nandidiny Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Mahafinaritra zany ny vahoakan'Andriamanitra zany de vahoaka manaraka ny fandaminana apetrak'Andriamanitra, manaraka ny tari-dalana zay omen'Andriamanitra, tsy zay safidiny fony zany no ataony. Za aloha mino fa Andriamanitra hamonjy anay. Andriamanitra fantatra fa tsy miova izy, tsy mivadika izy. Ka de zao zay tianay atao fa mamonjy anay izy tsia. Fa Andriamanitra mamonjy, fa anjarantsika kosa manaraka zay fandaminana apetrak'Andriamanitra, manaraka ny torohevitra rehetra. Zay mino zany a mankatoa. Ny zavatra nampalahelo mantsy efa ela Farao ny tokony nandrasana ny fanapahan-kevitra zay nisafidy tsara hifanaraka amin'Andriamanitra. Raha nanao an'izany Farao, tsisy niany. Ngamba ny zavatra rehetra. Ary eo koa ny zavatra misy am'zao fotoana zao a, Andriamanitra de miandry ny safidinao. Tadidiro tsara fa ny fanapahan-kevitra raisinao androany no mamaritra ny rampitso sy ny hoavinao. Efa ifaraparana fotoanantsika rezimenata fa andeha hijery le farany isika mikasika ny amin'ny hoe niatra le loza. Lay fitsaran'Andriamanitra, niatra zany zao le loza, nanjo ny lamatoa tao Egypta. Nampalahelo tam'ty fitsarana ty moa zany de tena nisy lamatoa tsy manan-tsiny tao. Tsy maintsy niaran'le loza zay moa le fahitantsika tary am-boalohany tary hoe ay ny fahotantsika zany a tsy miatra am'tenantsika fotsiny fa lasa mahazo ny hafa ihany koa ka tena loza ho an'ny hafa mihitsy izy teto satria lamatoa tsy manan-tsiny maro no maty. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa nahoana ary ny lamatoa no teto manokana ary nahoana koa ny Egyptianina no nasiana manokana. Efa hitantsika tany aloha tany koa fa hoe tsy de hoe halan'Andriamanitra akory ny Egyptianina fa tia novonjena ary izy ireo fa le Andriamanitra ry zareo no tena notsarain'Andriamanitra zany teto. Zay moa le araka ny ao amin'ny Exodosy toko faha 12 andininy faha 13 ao amin'ny Exodosy toko faha 1 andininy faha 13 izay. Le hoe hitsarany Andriamanitra ny Andriamanitra ny Egyptianina hozy Jehovah. Ka le fitsarana zany de an'ny Andriamanitra ny Egyptianina. Nahoana ny lamatoa izy tsika teo? De tsaroantsika angamba le hoe namoaka didy Farao tany amin'ny Exodosy toko voalohany tany hoe hamono ny zazalahy vao teraka rehetra tao amin'ny Israely izy noho ny fatahorany ny hoe hialehibe ny Israely, vahoaka matanjaka ny Israely. De novonoina avokoa ny zazalahy vao teraka rehetra tao. Ka eto aloha zany le endrik'le fitsarana de hoe tao mitamberina amin'ny Farao indray zany zao le didy navoakany satria de ny lamatoany mihitsiny no tratran'ilay loza. Ary araka le teniko teo hoe ny Andriamanitra ny Egyptianina no tsaraina de zao ny Farao kay de niraisinao Andriamanitra mihitsy teo amin'ny Egyptianina. Ka ny zanaky ny Farao koa de Andriamanitra kely teo amin'ny Egyptianina ary zanak'Andriamanitra zany ilay zanakan'ny Farao. Ka eo zany le hoe tsarain'Andriamanitra ny Andriamanitra ny Egyptianina. De ao zany zay zany nahatonga an'ilay le fitsarana hoe lamatoa. Marina ny fitsaran'Andriamanitra. Marina fitsaran'Andriamanitra. Ny anapikila zay de tsy mpia lesona mihitsy tany hoe vokatry ny ivavahany re. Ka misy re tamin'ny Andriamanina iny izy. Andriamanitra tsy isy. Io zany. Io zany le mamalimelo kindray amin'izany. De mandray.
Ary ny tsipia lesona mihitsy mahafinaritra le izy hoe ny fanapa-kevitsika sy ny fitondran-tenantsika de aza adino fa misy fiantraikany foana mety izy sy ny fahotantsika. Misy fiantraikany amin'iny manodidina antsika. Isika moa zany mandray an'le izy ny zanantsika sy ny taranantsika ihany koa manana izy mibaby an'zany rehetrany ka lesona de tsy anao ve miala ny fahotana e? Zay angamba no tsara indrindra. Manaraka ny fepetra rehetra tian'Andriamanitra hitaritana fiainantsika tsirairay. Araka ny Exodus toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy sivy amby roapolo telopolo de tanteraka le loza nolazain'i Mozisy. Hozy Mozisy tamin'ny Exodus faharaiky ambin'ny folo hoe ho faty anio izy lamatoan'ny Farao rehetra e, ho faty hatramin'ny lamatoan'ny voalohany teraky ny biby fiompy e. Tanteraka le izy eto hoe ary tamin'ny mamanton'alina Jehova tanteraka le fitsarana ary de misy votrahatra tratrizany. Tsy nisy trano zay tsy nahitana fahafatesana de lazainy tari-dalana lefitsika, lazainy tari-dalana amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany zao tapalam-pon'Andriamanitra anankiray de hoy izy hoe isa tokantrano de maty ny lamatoa izay rehareha sy tabiany rehareha ny ray aman-dreny atsatra taitra ny endriny ary nangovotra ny loaliky Farao ary nitandapa ny aza nale de zava-doza ity raha vao nifoy izy ireo. Hitantsika teo zany ty lesona loza fahafolo ty ny fanehoana ny fara-tapo ny herin'Andriamanitra mihoatra ireo andriamanitra sisy satria tam'zany fotoana zany misy andriamanitra telo anie, andriamanitra ny fananananaka, fahavonoana ananaka, andriamanitra mpiaro ny zanaka, andriamanitra de hitantsika am'zay zavatra zay fa tena tsy naharo ireo lahy matoa reo andriamanitra zay nivavahana reo fa teo anatrehan'i Jehova ary zay nahatonga Mozesy sy ny rafoza Mozesy nanao nanao teny mahafinaritra manao hoe Jehova ô, iza moa ny tahaka anao? Tsy misy tahaka an'i Jehova. Ankalazaina ny fahamasinana de raina ny fatahorana azy, de raina ny fampanao fahagagana Jehova ary na ino ny rafoza de nilaza manao ankehitriny de fantatro fa lehibe mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra Resy lahatra mihitsy. resy lahatra. Asa inona ny teny mafara azonareo ampitaina alohan'ny hamarana antsika izao dinika izao fa hamarana fotoana izao. Misy zavatra anankitelokely angambany a, azontsika sontomina avy amin'ilay lesona ray manontolo teo zany, ny hevitro manokana zany de zao le hoe fa nahoana moa zany raha isika moa zany teo amin'ny toeran'ny Farao a, nahita an'izao fahagagana efa folo zany farafahakeliny, nahita fahagagana be tamin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra teo amin'ny nanavotany zanak'Israely a, fa nahoana moa zany Farao mbola niziriziry foana nanamafy ny fony fa inona moa zany ny antony? De anankiray mety ho antony de ity hoe ampianarin'Andriamanitra ao amin'ny teniny mihitsy zany fa ny famantarana sy ny fahagagana na de lehibe ary de tsy manan-kery loatra hanova ny fon'ny olona, hanova ny fiainan'ny olona fa io zany de safidy mandrakariva. Na misy fahagagana lehibe aza zany atao eo amin'ny fiainantsika ka tsy misafidy an'Andriamanitra tsika de lasa tsisy dikan'ilay fahagagana. Ny faharoa indray de hoe hitantsika teo koa ny voka-dratsy ateraky ny tsy fankatoavana. Eo zany le notenenintsika teo hoe mino ilay olona kanefa na mino ary ilay olona de tsy ampy, fa mino izy de nankatoa izy toy ny nataon'i Israely teo. Fa i Farao teto de efa misy filazana imbetsaka ihany hoe miaiky izy, mety misy miteny hoe finoana koa zany, miaiky izy kanefany izy a tsy mba nankatao ny toromarik'Andriamanitra de zay le hoe voka-dratsy ateraky ny tsy fankatoavana de misy fitsarana miandry azy. Ny fahatelo de le hoe tena zava-dehibe ho antsika raha antsika ray aman-dreny tsy mpanabe ny mampita an'ireny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ireny, ireny fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ireny amin'ireo zandrintsika, zanantsika, taranantsika mba tsy ho adinontsika mandrakizay zany ireny soa nataon'Andriamanitra ireny hiarovana ny lalantsika satria moa ny diantsika de feno fandripatrika ka ireny ny fahatsiarovana an'ireny de miaro antsika amin'ny lalantsika mankany an-danitra. Zay angamba ny azoko ambara. Na zany ny azoko am'tina anazy am'ty androany ity de zao hoe efa betsaka zay voalaza teo zay. Fa ny hafatra tiako apetraka de hoe
ianaro ny leso. Zava-dehibe ny leso hitatry tena miteny aminao Andriamanitra ary manorona ny tari-dalana rehetra ao fiainana. Indrindra ao anatin'izao fotoana sarotra izao de miantso antsika ray aman-dreny aza atao ambanin-javatra ny tenin'Andriamanitra. Marina izay. Dia isaorantsika izy menada miaraka tamintsika teto tamin'ny ity androany ity raha fitinina anatin'ny tenin'ny Ray Baba zany de zao hoe ny Paska dia andro anankiray izay nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Ny Paska dia andro anankiray izay nanehoan'Andriamanitra fa vonin'Andriamanitra ny hamonjy zanany tsirairay avy. Anjarako sy ny anjaranao dia ny misafidy an'Andriamanitra satria izy irery ihany no Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Izy no Andriamanitra manana ny fahefanara-paran'ny tampony eo anivon'izao rehetra iainantsika izao. Ka aza mangatakandro men'Andriamanitra anao, men'Andriamanitra antsika ny fotoana rehetra mba ahafahantsika misafidy hiandany aminy. Andriamanitra hanome anao ny tari-dalana rehetra satria izay le hoe Andriamanitra manome ny fahendreny mba ahafahantsika mitoraka eo aminy. Misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka izao fandarana izao. Misaotra anareo mianadahy tain'Andriamanitra andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay eo ny fitiavanao anay ka ahafahana nandinika ny teninao tamin'ity androany ity. Irinay Tompo dia mba ho tafatoetra ty anatinay ireny lesona sarobidy izay niarahanay nanana teto ireny ka amin'ny fotoana rehetra izay mbola hivahiniananay amin'ity tany ity dia ianao no Andriamanitray, ianao no ho tompoinay satria ianao no Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra izay vonona ny hamonjy anay. Dia mitahy ny mpiara-mianatra rehetra, mitahy any mandritra ity sabata ity. Mivavaka tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristo. Amen.